Amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana tokatranon-tsika eny amin'ny jemitia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianarana indray tsika narana fa firy moa izany toka ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azy tontolo izao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenintsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy mankany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay zay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifaliana lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny pianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia tokatrano dia faly be mandoso tokatrano ny tena koa masaterany soa ziadiaha elia tenin'Andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra io aloha dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany anie ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny ndray dia dinio ny tenanao nisy 7:50 atoko fa 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa ino ny tanany avatsy foy fa mahonjy ary ny sofiny tsy lahadalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsy ndriko tsara hoe ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy ninaonao reraka fotsiny makany am-piangonana ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo raha izay nao afisana izay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jaona toko fa 7 Jaona 9:31 oikaventsika indray Jaona toko fa 7 andininy fa 1:30 Jaona 9:31 efa tsika ampiteny avetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinovino reraka zany ianao hiainan'io ivavaka io fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihaino anao ary tsy mety mihaino anao ary tsy hainanao mihitsy ny novinonovino satria efa nilaza izy hoe zany ty tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka io fa efa niteny izy fa izy dia tena tsy haino anao raha misy zany zay mihaino anao dia efa nitevolo ny mihaino anao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koroa zay hoe tsy mihaino anao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihaino anao zany Andriamanitra zay ny dikan'izay hitondrayntsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lantilanita zany dia ireo mpanao ratsy zany Korintana voalohany toko fa 9 lohany mentsika daholo ny teny Korintana voalohany toko fa 9 ny andinin'ny fa 7 raikatsika izay zao teny zao ny olona tsy marina mokona toe mpanota zany Korintana voalohany toko fa 9 andinin'ny fa 7 ary hitatsika hoe teny fa 10 zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lantilanitra zay na toe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lantilanitra moa no tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo ania zay mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indray fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aoriana indrindranao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihaino anao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo io tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 feo izy teo
Hébreu 10, 26. Hébreu 10, 26 dia ny 27. Hébreu 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy le mifony miorakorako am-piangona mifona manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray. Ety le teny miandry anareo ty. Fa raha miny manota, matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay. Nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nahazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo anao mifona indray ianao rehefa aveo. Dia ataonao dia mody mamela elo ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra nanina io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota. Satria mampandika lalàna anao koa ary izy. Mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-voa daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray no mibebaka. Dia zao nefa nareo tsy mibebaka mihitsy. Ka efa olo marina mpibebaka amin'inona? Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny Ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa? Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny Ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny Ahosoa. Izay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy ilay marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa ianao mbola manota foana. Fa raha ilay tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny Ahosoa zany olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka. Mipetraka ao anatin'ny plasin'ny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana ilay fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait. Any tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka. Tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany kasikany amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny Ahosoa. Ary tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay ilay izay le Korintianina voalohany satria mazava izay ny teny Korintianina voalohany toko 4:9-7 teo zany. Zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremana voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sambo sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 10:10 sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo. Reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay nitenin'ny dada Iavana. Nampitondran'ny Ahosoa, nampitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faharoa, tseko 1, 2, tseko tsona fahafiry zao na fahafiry, fahadimy fahaenina angamba dia tseko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20, 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala ny fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao e. Fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria reo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalypsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalypsy 21:8. Apokalypsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofaha. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy ny hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino any Ahosoa any dia ka zany. Dia Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izy akena toe mpanota ary aloha. Rehefa henonao zany rehetra zany, ny mpanotra dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah, ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netrany tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Borofon'izay ianao e, aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsiny, samia mandrefy ny tenano a. Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama, manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpanelina izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manao manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-dosana zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namela ny hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy henona ny mpaminany Israeliana. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefa ny Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Za zao tsika hijery izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angamba izay. Zao karoa kely a. Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay. Samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny Inglisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Inglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna navoakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampidonena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any hoe vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray, samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'ny olombelona ty. Zany ny tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Tena raha ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iayava, ianao zany mangiza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina e. Zay. Antsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino ny otra sy ny tsy mino na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona ny fahotana ary natonga olona tsy manota intsony, preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, dia efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao ny fahotana mandrak'andro any. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany dia ho any amin'ny ilo anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneniny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandrak'andro any, tsy izy ho ahy iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanitra ianao, la ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenanao fa tsy izy ny Krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadioka ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe tia lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io Krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina Krismasy satria maneran-tany anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any amin'izany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy tea lala nareo, ka rehefa tsy tea lala dia aleo zay tsy tea lala mandeha makany amin'ny lalana ma tsy tea lalana azy ihany, fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana, manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Hoe le ny tomponao hatramin'izay nampanotanao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota indray ianao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io a, tao amin'izy nofo, tsy azo atao intsony zany, na dia fantatsika ary izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna napetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'iny 25 Desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsisy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada iava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Andao fakitsika zay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo e. Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, no ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada iavana mihitsy ny anovana ny anarany. Raha iavana omena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na Jésus na Jesasy na Alà na Abrahama na Visnu na Siva na Bouddha na tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao. Andriamanitra tokony ny Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso ny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay nitondra anarany hoe Yahveh dada malalako dada ny Elia zany dada ny Yahoshua zany tsy omeko ny hafa ny voninahitra nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada Yahveh nalefanao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary efa nanoty ianao ary miomana ny atezerany dada Yahveh zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao niaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao niaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovana an'io anarana io Yahveh novainao zavatra hafa Yahoshua novainao zavatra hafa miomana ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ninonao dia Andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ninonao Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ninonao tena mampalahelo mino tsara le tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lantilanta zany tsy makany ianao ameko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsiny azy zay tsy maintsy makany nga io azo tao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lantilanta tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao ary voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotana ianao mpanota ianao mandraka androany zay efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna dia hoe fa izy rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany nonkefa ketsika ny Jaona voalohany Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba nisy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota ary tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria nisoatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany Jesosy Jesoa dika tsy izy Jesosy tsy izy Jesoa tsy izy Jésus tsy izy Jesus tsy izy daholo ny rehetrarehetra any rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy aza mba miteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idôlatria ianao lasa mbola manao ny fanompotsapy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviny ianao zava-doza amin'ny nataona samy mieritreritra ny fijangajangana ny adultère ataonao foana Andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le Andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampiseho sy fahefana taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena maheriny ianareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy nenareo zany ny mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty Yahveh no anarany arany zanany dia Yahoshua ary reo anakireo no naniraka ny Elia ziady Elia azy hitany masonareo tonga izy ty rajavy za manapofonjarony tsy mety ataonareo mpanota nareo tsy ho any amin'ny lantilanta zany mihitsy novinanoviana fa mpanota ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lantilanta ny mpanota fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria maninona satria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo voalazany lalàna zany manao zava-dezy ka anjaratsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
anisan'ny fahotana dao zany rehefa manao ny tsy fahamarinana ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra revaka itsendre zay tia ny klasin'ny mpanota ty andao le tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindrily toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena blokiko keny kelin'ray mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa otana daholo ny dikazay zay voalaza ny lalàna zany zay zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anaty any andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa fahotana zay aritra de tsy miditsy any amin'ny lanitry lanty ianao zany mahatonga ny olo atao amin'ny eosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsiny fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino raha hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loka zany na hoe mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitry lanta tadidio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zahatra maloto izy kainao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankataon'io teny io nao de efa mpanota ianao zany zay eo tsy aloha hitrandrayntsika amin'ny teny manaraka mihitsiny hoe ahoana ny andrefesina hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy famarina io zany de efa ota misy lalàna ny menanao tendray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de efa mpanotako ianao aleloha efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andiny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andiny faefatra zay rehetra manota no mandika lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany ny teny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no to hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no to hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydika zay zany nydika n'zany zay tsy malala mazava be zany teny zany a tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataotsika aloha iverina rika hatramy didifolo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anapina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 azapinareo ny teny a iza dao zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry lanitra efa fitsarana zany ty meny izy ady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsaraanareo de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa fomeko izy ty ahoana ny amarinareo anazy ketriketreo am'izay a de hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 azapinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza anesoa anareo fa tandremo ny didiny avy andriamanitra zay andidiko anareo tsy aza atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo sy lalàna mose ty zavatra anisy anefany tsy navelany dada iavana atao tsony ny fisoroanana fa ry avo manao fisoroanana nareo a de mitovy amamolaka vozina lika sy mitondra rakisoa fa ny tena mpetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba nanatanteraka ny fankatoavan'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indre mandeha sataona ary lalàna tsy azo sarana ny bokyny Mose zany loka avaketsika ny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indre mandeha sataona Levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andin'ny
3:30 aleo zany de 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:12 manontolo io zay le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana fa ny tena napetraka manina nefa nareo tsisy nanao an'io Levitikos 2:12 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didi folo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisoronana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisoronana. Mba avalikely izy ry mpitandrina didi folo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka alahady. Aiza lalàna ny fisoronana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisoronana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana ty nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didi folo zany de tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao de manao fisoronana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didi folo. Nanina tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didi folo lalàna ny fisoronana Levitikos 2:12. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria efa nanotany didi nareo ary nandika lalàna ny Mose. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Miomahanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra dia mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready fa tsy ready fa be ready zany ohatra an'izay izy. E soyez prêt zany ianao fa tsy hipainy amiandra. Hitako ianao zay tena zezy teo tsy ho any io. Mavali kely zay. Fa tandeha anontania ianao aiza ny Levitikos 2:12 tsy nitanterahanao raha mitandrina didi folo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra reka eto amin'ny boky Nisiana ampianariny ambasador ny tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didi folo ny dikan'izay fa miala ataonao raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka amin'ny tendanao poteny hatrany amin'ny tempoliny Jerosalema tsy navelana notandremana intsony ny dikan'izay ny didi folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza ny nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didi folo. Tena fahotana matsiravina mihitsy nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy. Miomana ianareo no ikavaka itsika. Tena dada Iava mihitsy rana foana ny didi folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didi folo iny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly. Ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika. Ahoana moa mbola hidiranao amin'izany? Ny fanaovanao zany ange dia midika fa hiatsy ady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa nyteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao fahotana. Matoa sanao niditra tao anatin'ny didi folo io dia efa nisoratana ohatrany efa nisoratana ohatrany voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirmentery anao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sonia fa dia mpanota ianao. Satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'ny rafitra io. Satria efa mipoteny dada Iava amin'ilay Isaia 66:3 no ikavaka itsika. Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didi folo dia efa mipotena ilay fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra ao zany dia efa mpanota automatika. Tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereva nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa ilay fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jésus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana
fanesoana fahotana. Tena ohatrany hoe manompa vararaka ny dada Iava mihitsy ny tena marina ny Andriamanitra Abrahama, ompa vararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafa indray ty. Andriamanitra so adalalana nataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanota anareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa, Jesus Jesus ary mitandrina didi folo teo matika nanaraka an'izay dia nilaza dao tam'vava fa tsy maintsy mpanota. Ka inona tonga anareo mpanotaka? Tsisy fanafana fahotana. Isaia 9:7 teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa, tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisany nanapiteny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3 zay mamono omby dia ohatrany mamono olona zay ary le zay. Zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatrany manatitra rakisoa, ary zay mandoto didikazo manimpofona fanatrim-patsirovana dia ohatrany misaotra ny sampy. Zany ange olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra ataonareo. Ahoana amin'izay ny hevitranao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy nanaisotranyio fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zatra etra tao sy Jesoa. Iza ny nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety soatra mivandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia Deutéronome 4:2 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana. Nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampina dia aza nesoana. Eny fa nale zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lanamosy eo ho an'izay mitandrina azy, na teny tsoratra ray aza na ino moa na litera ray aza. Zay ny tenyle zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay tandriny didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketry eo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao valiko ianao e. Aiza ny amalinao io lalàna iny meko anao fa tsy torapo e. Soratra mivandravandra be hita amin'ny voamasonao io. Zany ilazako aminao zany. Eo mieritreretana mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zava-doza tsy mety. Nefa dia natsofoka anao tofotsiny zao Jesosy Jesoa. Ongeva kitsika amin'izay ny teny Jehosoa araka ny boky Matio. Betsika ny teny Jehosoa Matio 5:5 ty le mahafinaritra be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy izy, averitsika mihitsy. Zao ny voalaza ato Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna ny Mose, na i Mosesy na Moizy, na dia litera iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io. Ho anareo izay mitandrina anazy ny dikasy zany. Mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Jehosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloanana. Naninifa ianao tsy nanao fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforomporominareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy. Ino natsofoko nareo tao? Tsy fa mety avetana ny dada Iava mihitsy ny fe tiana ataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra, miantsiady nareo teny izy. Ka zay ngena hoe miomany ao amin'ny teny anglisy get ready, hoe soyez prêt. Miomany ianao fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoloana ohatrany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus-nao. Iza nampanaonao an'izany izy? Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia, fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapiky ny fofony anareo. Eny fa naiala any izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teny teny hoany? Tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa nyteny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga tety dia ohatry izay natao fa io ihany no averiko aminareo. Fanindra. Za mieritreritra atsika. Ino ty zatra nataonareo ty? Ny mpitandrina didy folo moa efa teneny hoe tsy mety intsony satria maninona? Efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana, tsisy fanafana anao amin'ny fahotana intsony raha miditra anao. Iza nampitolatolanao miditra ao? Raha izay, satria dada Eva miteny hoe tsy mety intsony, tsy tiako a foanako ny fisorohana, foanako ny tempoly a, dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko intsony. Raha mipetraka ao anatin'io nareo a, dia mpanota mandrakizay nareo. Dia io tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra taminareo ny teny dada Eva. Mbola ny amplifienareo, no amafisinareo indray ny fahotanareo. Ny soronareo tokoa rehefa fisoroana fa nampidirinareo an' Jesosy, Jesoa, Andriamanitra io ty nataonareo. Lalàna taiza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hitany voamasina reo hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafisa ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao. Raha mitandrina io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra. Izay indray izy mety a. Tahaka ny atao amin'ny Yehosoa, izay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Indray lalàna ny Yehosoa na ranay. Tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Yehosoa tamin'ny azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanampolofony. Nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra hoe niosa siny tsy mino. Ianareo ie zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy, Jesoa, izay Jésus Jesus, nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny tenina ampianarin'ny Elia rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo ngy tratran'io teny io niosa siny tsy mino, ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana ingy ianao. Nganao mety mino an'izany. Zany atao hoe voapetaky ny vy mamay ny sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny alika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny any. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Miopapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray a amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa betsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monothéisme manampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanotanareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque, efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izay niaraka tamin'iny fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany hoe tao amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ny Ray aloha dia Yahova maran'izay. Anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay. Ary meo ihany anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anarana fanahy masina million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Zara nanomenareo santiony misy natao hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina. Ary ny fanahy masina ny rano anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amilio isany ireo. Izy amin'ireo no raisinao anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny afa izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahova. Dia ilay manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny Ray, efa ny asan'ny Ray ny dikan'izay. Manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny Zanaka, satria efa ny asan'ny Zanaka. Ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina, satria le fanahy masina koa ny azo. Avy any amin'ny dada Yahova daholo zany tsara zany. Fa tsy koa ny mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tetra tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ireto. Zay. Ka raha manana ny anarany ray dia manandrana ny Zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so miteny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota nge ahoana nanao sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fivavahana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatran'ny hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena to anao fanazavana hoe izy milaza amin'ireo fa marina ny trinité, efa noeky ny fampianarana iny. Izy milaza ireo fa marina ny monotéisme, efa noeky ny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena mitenareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalak'arika. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao amin'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao amin'izay fa tsy hanaonao foana amin'izay. Aza manaiky vonoan'ny olona any amin'ny ela anao fa tena tsy mahazo mety tsara ange ho ny olona tsy masiny. Zay ny antony tonga nanome fanaporofonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ahosoa sy aniro ato amin'ny Ahosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliaza. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no meko anareo fa raha voazany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambaniana ny Ahosoa mivantana zany. Fanambaniana ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ahosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Ahosoa azy ny dikan'izay matoa meny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avazy. Hébreu film 13-17. Hainrova tsy injery mihitsy ny satria navo azy nga manity. Dahoary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany nge nandre mivasivazy zany. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka manohava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izay ny fifahina fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliaza. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andenareo. Saingy zaho tsy mitsara zay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ahosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany. Teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoaka ny hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava angamba zay teny Eliaza zay. Raha soatsika samy tainao soa miariva avatsika. Sotra betsaka tata mala Iava any amin'izany teny zany. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra. Iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy hitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy haiko hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malala. Ny angatahako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetrarehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra, ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada mala Iava. Amin'ny anaranao Ahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsiketra sahony tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-piana mandra-piresaka, pianao matao azy.